Sehatra ny zavakanto kosa indray ho tanterahana ny fahatelopolo volana janoary ho avy zao ny fifidianana izay ho filompitantana ny fédération-ny danse sportive et danse de salon eto amintsika isan'ny mandray anjara mavitrika ao anatin'izany Andriamatoa Rijamanitra Randriana Arsoa avy amin'ny club Diary arahantsika ny tati-baovao mahakasika izay. Nampahafantatra ireo mpikambana ao anatin'ny birao izay mandrafitra ireo mpiara-miasa amin'ny androany Andriamatoa Rijamanitra Randriana Arsoa izay isan'ny kandida hilatsaka filohan'ny fédération-ny danse sportive sy ny danse de salon. Anisan'ny vinan'ny birao ny hanome vahana bebe kokoa ny danse sportive sy ny danse de salon eto an-toerana. Marina hoe tamin'ny 2004, 5, 6, 7, 8 nanao tena hoe nisy hetsika be goavana foana teto Antananarivo Madagasikara tamin'ny danse sportive. Tao anatin'izay mandana nonga tamin'ny 2008 zay koa nanao asa ihany izahay fa tany anatin'le hoe fototra tany amin'ny base ny tena nataonay ary koa nanao compétition internationale zay natao taty La Réunion zay nahazahoany Madagasikara voalohany tamin'ny danse solo. Amin'ity mandat ty ary dia tohizana ihany zay asa zay ary mamafisina hatrany ny base ho an'ny ny compétiteur, ny moniteur, ny entraîneur zany hoe any amin'ny ligue tsirairay avy zany dia idiranay lanina kokoa ny formation an'izy ireo tsirairay avy. Ao anatin'izay ihany koa ny compétition sy ny championnat de Madagascar zay mbola tsy nisy fa ho asina amin'ity Titonti mihitsy ara rehefa nany izahay ny premier championnat de Madagascar amin'ny danse sportive ary ny ampitombo hatrany ny ligue. Miisa enina ireo ligy izay andray anjara amin'ny fifidianana ny fahatelopolo volana janoary izao. Tafiditra ao anatin'izany ny ligy Nanalamanga, Vakinakaratra, Atsimo Andrefana, Automatiatra, Antsinanana ary Boeny. Mbola manapikasana ny ampitombo izany ligy izany ihany koa i Rijamanitra sy ny ekipany ary koa ampivelatra bebe kokoa ny danse sportive sy ny danse de salon amin'ny anivelany ary ampitombo ny traikefa eto an-toerana. Dia mifanitretany koa toko lasitoko vavy ny fampalalamba vaoantsika tamin'ity takarivan'ny asabotsy ity azadino mitohy hatrany ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra matv ny tena kosa mametraka ny veloha mandrapitafa ho amintsika ho amin'ny manaraka indray velomato.